manahirana sy alonany io manahirana marina za tsy marina zalo tsy mahay mira fa afaka ataoko any manahirana jalousie anao manahirana manahirana io jalousie io marina za tsy marina zay ny antsoina opa fa tsy hoe koto na blaky na dia miteny ratsy de tena tsy vaza tena tsy hoe manompa zao ny ataony any ratsoely reny ny opa jereo izy mitsikitsiky mandefa lamozika izy tao tsy volan'ny babanao tsy volan'ny babanao volan'ny babany moa reny ividianany ino moa zany décapotable reny volan'ny babany reny volan'ny babany anaovan'izy aminazy io fa opa ho amin'ny malagasy reny vendra za zany miezaka manazava ny sainy vendra na hoe bady nareo mahita an'izay zavatra reny hoe milay hoe président tanora miaraka amin'ny kofo boay nefa rehefa natsolamboty reny allo faly ravoravo ny vahoaka ny Toamasina tamin'ny fahatongavan'ny filoha Andry Rajoelina tany an-toerana nitokana ny kianja amin'ny tafo izay anisan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara tao an-toerana. Teboka maromaro no azo tsongaina resahana nandritra ny fahatongavan'ny filoha Andry Rajoelina tany Toamasina. Ny zarazara ny fihetsem-pon'olona nanoloana ny fitokanana ny Arena Sport Toamasina tamin'ny farany herinandro lasa teo. Taony faly naneo tamin'ny fofeny fankasitrahana any filoha Andry Rajoelina tamin'ny fanomezana foto-drafitrasa Arena Sport Toamasina. Ary adino tanteraka ny olana délestage sy ireo fijaliana maro samihafa izay atrehana andavanandro. Tao kosa ireo natsikatra fa misy propagandy ankolaka izay azo eritreretina mivantana ihany nataon'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny lahateny izay nataony tao amin'ny kianja mitafo tao Toamasina. Tao kosa ireo nahita fa tena bordel ny filoha Andry Rajoelina. Ao ny masamilaza fa tena opa ho an'ny vahoaka malagasy ireny fihetsika nataon'ny filoha Andry Rajoelina tany Toamasina ireny. Ndao ary. Ndao voizitsika eto ireo teboka telo anisan'ny nanamarika ny fahatongavan'ny filoha Andry Rajoelina tao Toamasina. Ny voalohany, ny fitokanan'ny filoha Andry Rajoelina ny ampahany faharoa tamin'ny boulevard Ratsimilao izay niarahana tamin'ireo artista fantadaza toy ny César, Eljo, Dalvis, Smaven sy ny sisa. Ary toy izao ny présentation izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina. Dia zao miaraka amin'ny namako artiste reto tsika androany ijery hoe ohatrany ahoana zany boulevard Ratsimilao zany atony atomboka atony Delvis Delvis ao Delvis miaraka amiko ijery miaraka aminareo amin'ny boulevard Ratsimilao ato Eljo miaraka amintsika ihany koa izy dia ato koa Smaven ary mazava ho azy moa zany César Sa sy andingasasika resaky lava raha ty rabezy fa sy aloha sika tonga dia lasa amizay agnany tsy zavatry vaovao zany ny zavatra ataontsika reto artiste namako reto zany androany zany chauffeuran zareo iaraka ijerytsika zany hoe boulevard Ratsimilao zany eo atony fiara ato Manarak'izay, anisan'ny nafinaritra sy nampitsikitsiky ny mpikirakira tambazotra tserasera ny antso an-tarobia nataon'ny filoha Andry Rajoelina niarahana tamin'ny vadiny. Teo anatrehan'ireo artista tao anatin'ity fiara ity no nanaovany izany antso an-tarobia izany. Tsy nijanona ny hoe nafinaritra ny antso an-tarobia izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina fa niteraka resabe ihany koa ity antso an-tarobia izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina ity satria teny an-dalana izy no sady mamely fiara no sady manao antso an-tarobia. Mbola ho resantsika rehefa avy eo zany. Fa amin'ny ankapobeny dia nafinaritra ny fiaran'izy ireo tao amin'ny fiara rehefa tonga ny première dame Miala Rajoelina. Atao zao aloha agatsotsika première dame sa hoana i Delvis? Norma. Non, zay mitsy temo eto. Mety sa tsy mety aloha fa manjary izy hoe andeha inona ho any amin'ny anina any amin'ny gymnase fa tsy maintsy miantso anazy sika. Atao zao aloha tena ohatrany hoe premier rendez-vous zany le alaina an-trano iny izy. Tena zay rankar Allô? Chérie, miaraka amin'ny César sy Delvis de Smaven de Eljo de alohan'ny akandrasana amin'ny stade alainay ohatrany ianao ao amin'ny résidence. Ok? Ok.
Mety hoe afaka asa 2 minutes zay tonga eo. Ok. Côté Miami zany mandeha. Maka premier dame tsika, reo ny artiste rehetra reo arinareo. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va. Et vous, ça va? Très bien. Tena manjamanja be madame. Madame manjamanja ne. So de vos pénalités amizany andoha amandy amizany. Yes. Fanampin'izay afapo tena afapo ny vahoaka ny Toamasina tamin'ny selfie niaraka tamin'ny Flo Andrajoelina, tsy niaraka tamin'ny Andrajoelina ihany fa niaraka tamin'ireo artista namany toy ny César, Eljo, Dalvis, Maveny sy ny sisa sy ny sisa. Ndahoaratsika ny réaction n'ireo mponiny Toamasina zay nifanena tamin'ny Flo Andrajoelina tamin'ny fotoana nitondran'ny fiara tamin'ny lalan'ny boulevard de Ratsimbilao tao amin'ny lalana nataonao anay voakany Tamatavy. Ary merci koa fodravitra président nataonao anay ny gymnase manara-penitra ary ny ilalagna plaque relax. Misaotra président mino anay anao tsy maintsy amaly fitia ho anao zay voakany Tamatavy. Tsy mbola nisy na vitanao. Merci. Ary lalana ty nanomboka tamin'ny 86. Ankoatr'izay toy izao hitantsika amin'izao sary zao ny ambiance niaraka tamin'ny Flo Andrajoelina, niaraka tamin'ny artiste zay nentiny ary niaraka tamin'ny vahoaka ny Toamasina zay tonga nanatrika ny fety sy lanonana tao amin'ny kianja mitafo gymnase Toamasina. Ary anisany nanamarika an'izany ny dina ataon'ny Flo Andrajoelina mivady izay mankafy ny ambiance zato isan-jatony. Anisan'ny natalanjona ny maro ny fahaizan'ny Flo Andrajoelina mandateny nanome valikafatra an'ireo mpanohitra ireo avy eo amin'ny fanoherana raha ny marimarina kokoa izay miezaka manohitra ny fampandrosoana zay entiny ny fotodrafitrasa zay arosony. Ny fanakianana moa matetika dia ny hoe tsy lara-pahamena ny fotodrafitrasa io, filom-pirenena tsy mahay ninninina, tsy mandroso Madagasikara fa miembotra. Tsotra ny valitenin'ny Flo Andrajoelina ary mivantana. Ireny rehetrareny ho izy dia tsy inona fa fialonana ary ny iran'ny Dalvis no nataony valikafatra ho an'ireo manohitra ny fampandrosoana zay entiny na dia tsy priorité aza. Misy ny manaratsy, misy ny mandrebireby ary misy ihany koa ny manadala. Jerenareo tsara le iran'ny Dalvis teo hoe manahirana, fialonana io manahirana, marina za tsy marina satria misy reo jaloux. Mbola hoe Dalvis zay, mbola hoe Dalvis asa miakatra kely ketiny Dalvis mba ataontsika manao an'ire iny hoe manahirana satria tsy volan'ny babanao. Marina sa tsy marina? Tsy volan'ny neninao fa volan'ny vahoaka malagasy, anasoavana ny vahoaka malagasy. Betsaka mpitondra mifandimby teto fa président Andrajoelina satia ny Toamasina, makatia ny Toamasina, no tiany ny vahoaka ny Toamasina ary anorina ho an'ny vahoaka ny Toamasina ataoko lahy ataoko vavy. Ekena sa tsy ekeny? Ito Dalvis ataovy kely le hoe manahirana. Manahirana. Ataovy kely an'iny Dalvis. Ambony ndraiky tagnatsika jiaby. Ambony tagna Tamatavy. Manahirana. Nongana io manahirana. Olo be fa matinjaly. Lela be masaky mitsikotsiko. Nao sahirana. Ko magnenjiky zay nao sahirana. Zay tô tsy matiny vava be nao. Do miaraka amizay jiaby. Nampiaky any maro ny andrana zay nataony tamin'ny iran'ny Dalvis izay anisan'ny valikafatra mafonja ho an'ny fanohirana. Zalo tsy mahay mira fa afaka tokoany. Manahirana. Jalousie anao manahirana. Manahirana io jalousie io. Marina sa tsy marina? Rehefa niresaka nyty arena sport Toamasina ihany sika, tsara ihany raha voizitsika ny lahateny zay nataon'ny Flo Andrajoelina
mombamomba nyity kianja mitafo zay ao Toamasina ity. Toy zao nambarany anisan'ny faritra tena tsara vintana indrindra ny faritra Toamasina satria ny gymnase Arena zay nomena azy ireo dia anisan'ny gymnase tena ngeza indrindra eto Madagasikara. Zay azo tombanana mahazaka olona hatramin'ny 9,900 ity toerana ity. Na misy aza ny sakantsakana dia tsy maintsy manorina isika hoy Filohan Rajoelina manangana ary tsy anaiky ho rebireben'ny mpialona sy ireo zay tsy tia fampandrosoana. Toamasina izao milaza aminareo fa miova i Toamasina, mandroso i Toamasina, marina za tsy marina. Jerevy tsara aftari amin'ny boulevard Ratsimilao-tsika efa tamin'ny 1986 no simby zany boulevard Ratsimilao zany. Betsaka mitondra ny fandimby, betsaka amin'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fandimby fa tsika zao miaraka aminareo navitan'izany boulevard Ratsimilao zany. Nandeha teny antondra an'ireo artiste manao selfie daholo ny vehivavy mampiaraka tsy lazaiko tsony miaraka amin'ny ankizy tsy haiko tsony marina sa tsy marina. Andro tsy manam-paharoa satria mitokana an'izao foto-drafitrasa lehibe sy goavana izao isika. Tamin'iza tatia dia soa vita efa mitete efa potika zay ny gymnase nananareo, marina sa tsy marina. Dia ozy izy za hoe tsy maintsy anamboarana gymnase lehibe manara-peny ty Toamasina. Zao ny zavatra nitranga efa ibetsaka ny laza taminareo ny mikasika ny fanamboarana ireo gymnase manerana ny Madagasikara. Be dia be ihany fa miavaka dia miavaka ny gymnase eto Toamasina. Ny antony dia zao, ity gymnase ity dia mazaka olona eo amin'ny 3000 personnes eo no mipetraka ary mazaka olona hatramin'ny 3000 mahery ihany koa ny eto ambany zany hoe eo amin'ny 6500 eo. Ny gymnase na Palais des Sports any Antananarivo dia 5400 ny afaka mipetraka ao. Zany hoe manana gymnase lehibe mendrika ho an'ny tanora, mendrika ho an'ny voakany Toamasina ka sy ho tehaka mafy be raha ohatra ka faly amin'izany tsika atao pilasy tovovavy. Fa zao fahazahoantsika an'izao gymnase zao dia midika fa manorina tsika, manangana isika nefa dia misy foana ny résistance au changement, manohatra ny fanatsarana, misy foana ny résistance au développement. Isika tsy anaiky ho rebirebeny. Ankoatran'ny reny rehetra reny somary nanaitra ny maro ny fihetsika ny Rajoelina nandritra ny lahateny izay nataony tao amin'ny kianja mitafo Arena Sport Toamasina. Tsy karitra fa tena nanao propagandy ankolaka ary azo eritreretina fa mivantana ihany raha nanaraka ankaiky ny lahateny izay nataony. Hoy izy hoe ry vahoakany Toamasina, raha tianareo itoy ny fampandrosoana dia ainareo no tokony atao. Ho avy ny fifidianana hoy izy ka tandremo voarebireby satria mila fampandrosoana i Toamasina ary tsy ekena ny filazan'ireo kandida hafa hoe arodina ny gymnase rehefa ilay kandida no lany. Ny tena nanaitra ny maro dia zao, hoy izy hoe raha te hamaly fity ianareo dia tsotra no teneniko anareo dia ny hoe iray ihany. Maro be ny numéro hoy izy 1 2 3 4 fa ny tsika dia ray ihany. Ho antsika zay maharaka ny listra ireo kandida dia ny larina voalohany dia ny kandida Irmar, araka ny hitantsika amin'ny sary ity dia ny Alain Rafanomezantsoa. Na dia teo aza ny filazan'ny Filohan Rajoelina numéro 1 nahodina amin'ny zavatra hafa le resaka mba tsy ho fantatra hoe manao propagande izy. Hoy izy hoe katolika rehefa mivavaka dia ny voalohany dia ny ray amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Raha ty fampandrosoany ianareo, tsotra ihany ny zavatra lazaiko aminareo. Aza manaiky rebirebeny ny hafa fa ny asa ho ataontsika dia tsy hitan'izay tsy nanao ary tsy fantatra izay tsy mahita, tsy henon'izay minimikipy minity tsy maheno ary tsy hitan'izay minimikipy. Marina za tsy marina? Tsotra ihany lazaiko aminareo, mila olona afaka miara-miasa amiko, mila olona ampandrosoan'ny Toamasina ekena sa tsy ekena. Ho avy zao ny fifidianana
tandremitsika voarebireby tsisy tondra fampandro sasany ary de miteny hoe rehefa tonga eo izy de ahodana ndray ty gymnase ty eketsika ve zany hoe ahodana ny gymnase ekena sa tsy ekena atsagnano ny tanany de ataovy hoe tsy ekena hoe de atsagnano ny tanany zay miteny miaraka amin'ny président Andry Rajoelina hoe atsagnano ny tanany zay miteny hoe mila fampandrosony Tomasina hoe tsotra ny teneniko anareo a raha ihany tokana ihany raha ihany de zao maro be reo numéro zay lazainao misy ny 1 2 3 4 fa tsotra ihany teneniko anareo hoe rehefa mivavaky ianareo zavatra ray ny vavaka ataonareo voalohany indrindra va ho an'ny katolika inony zay amin'ny anarany ray ny zanaka sy ny fanahy masina amen amin'ny anaran'ny ray ihany zanaka fanahy masina amen tsy maintsy mandroso Tomasina makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy. Araka izany rehetra zany dia voatointoina ny safidin'ny vahoakan'ny Toamasina raha nanaraka ireny lahateny ireny ny tsirairay. Eto amin'izay isika nivoaka tamin'ny fahanginany Kotilila Maitsambo manoloana ny fihetsika ny Rajoelina izy izay mampiseho fa tena vendrana ny vahoaka ary mora avendranina. Raha nitsidika ny pejin'ny Kotilila Maitsambo ny tato amin'ny roatelo dia natsikaritra fa ny fety, sakafo, ambiance izay nataon'ny filohan'ny Rajoelina ireny dia efa méthode efa nampiasain'ireo amperora romanina tamin'izany andro zany entina andemen-tsaina ny vahoaka toy ny hoe ampilalaovana ny vahoaka dia adinony tanteraka ny jaly izay mahazo azy tsy mieritreritra ny ohitra fa mankamamy ny mpitondra zany hoe efa méthode nampiasaina tamin'ny 4 taona lasa ireny méthode ampiasain'ny filoha Andry Rajoelina entina mamalifaly vahoaka ireny hoy Kotilila Maitsambo tao amin'ny pejiny. Fa tsy nijanona treo Kotilila Maitsambo fa nitohizany ny resaka mahakasika ity fihetsika ataon'ny filoha Andry Rajoelina entina mamalifaly ny vahoaka entina anadinoy ny vahoaka ny jaly izay mahazo azy sy fantrana izay manjo azy. Mahitsy tsy miolankolana ny faneho-kevitry Kotilila Maitsambo. Ireny fihetsika ataon'ny filoha Andry Rajoelina ireny manao fety mitondra artiste manome ambiance ny vahoaka madinika ireny dia opa manompa ny vahoaka malagasy i filoha Andry Rajoelina hoy Kotilila Maitsambo. Ny antony dia zao efa iarahantsika mahalala hoy izy fa mijaly ny vahoaka sahirana ny amin'ny resaka délestage ny tsy visiny rano ny faratsiany lalana tsy fandriampahalemana sy ny sisa ny vahoaka mitaraina hoy izy dia poretina andefasana miaramila andefasana zandary etsy andaniny omeny fahafampony vahoaka amin'ny ambiance sy ny rendrarendra maro samihafa mba entina anadinoina ireo olana maro samihafa sy fantrana zay iainan'ny vahoaka malagasy ary zany rehetra zany dia opa ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy takatry ny rehetra zany rehetra zany ary zany rehetra zany no antony mampijorany Kotilila Maitsambo mandray andraikitra mampisokatra ny sain'ny vahoaka malagasy hoe opa variraraka no ataon'ny filoha Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy na dia eo azany tsy fahatongavan-tsaina amin'izany. Ny zavatra ataoko eto amin'ny pejy moa zany dia miezaka manokatra ny sain'ny gasy manokatra ny sain'ny olona manazava amin'ny olona ny zavatra tsy takany indrindrandrindra fa ireo somary vendrambendana. Androany zany nazava hoe ahoana moa ny tena opa, ahoana ny tena teny ratsy, ahoana ny tena tsy fanajana tena. Ohatra anankiray raisitsika amin'izany ny zavatra nataony Andry Rajoelina omaly ny vahoaka sahirana dia sahirana mijaly amin'ny rano mijaly amin'ny jiro mitaraina amin'ny vahoaka maneho ny alaheliny ino moa zany greveny amin'ny quartier dia andefasany bodega andefasany miaramila ny olona mitaraina noho ny fahasaranana dia rehefa avy eo izy misesy tamin'ny décapotable misesy tamin'ny décapotable izy miaraka amin'ny artiste fatifatin'ny artiste zany zavatra zany nitsoina hoe opa ary tsy fanajana olona. Ny nareo manko ny olana mivendrana ny olana amin'ny olona tsy dia mampiasa saina lavitra dia eritreretina ny opa dia hoe zavatra teny eto zany dia hoe ikoto tsy manajatena ikoto mpiteny ratsy olona tsy manajatena fa ny opa tena opa
dia ireny ataony Andry Rajoelina ireny. Naka ohatra makasika izany Kotilela Maitsoampo dia ny any Anosy-Benala. Tsisy olo-mavahoaka any Anosy-Benala Kotilela Maitsoampo fa mijoro mitondra feon'ny vahoaka any amin'ny toerana zay ny aviany. 5 taona lasa zay nandaingany filoha Andry Rajoelina ny vahoaka madinika any an-toerana. Nilaza filoha Andry Rajoelina tamin'ny fotoana ny dinany tany an-toerana fa atomboka amin'ny Alatsinainy na atomboka amin'ny herinandro ny fanamboarana lalana 170 kilometatra. Akory ny agagana mandraky ty androany dia mbola tsy nanomboka izany lalana izany. Nefa ny tena mankarary fo any Kotilela Maitsoampo dia ny lalana 3 kilometatra zay namboariny tao Toamasina, nanaovana fety be, nanaovana lanonana sy ambiance niaraka amin'ny artista fantadaza teto an-toerana. Izany rehetra zany dia opa ho an'ny vahoaka malagasy fa indrindra fa ny vahoakany Nosy-Benala. Tsy hainareo fotsiny zay Nosy-Benala. Ny ponina Nosy-Benala efa mahantra. Inona moa fidirany mbola ny Nosy-Benala fa dia mivarotra mangahazo, mivarotra kafe kely, mivarotra vary. Zay mba hiainana, zay mba hividianana ina moa zany akanjo sy fitaovam-pianarana ny ankizy sy sakafo hohanina. Nefa dia ny ponina Nosy-Benala nandaingana Andry Rajoelina. Lazainy Andry Rajoelina hoe manomboka amin'ny Latsaina amboaro ny lalanareo. Efa 5 taona zay zavatra any manomboka amin'ny Latsaina fa tsy raha ny Aman'Lery, tsy raha ny Aman'Lery tena hoe ina moa zany dia ny ponina Nosy-Benala zany efa tsara ny Aman'ny Andry Rajoelina mijaly amin'ny lalana. Mijaly dia mijaly ny olona Nosy-Benala amin'ny lalana, mijaly dia mijaly ny olona Nosy-Benala amin'ny fiainana. Dia Andry Rajoelina geste tamin'ny lalana 3 kilometra ery Amboro ty boulevard Miami. Izy misesta miaraka amin'ny directa. Zany ve tsy manompa ny gasy raisiko manokana zay Nosy-Benala dia hopainy Andry Rajoelina amin'ny zavatra ireny. Ho milay be ny asa, milay ny zavatra vita. Geste tamina gymnase atao inona moa gymnase? Anaovana baskety, anaovana volley, impiry isa-taona. Dia le olona manao baskety eo, izy manao baskety eo. Sakafo hanina raha tsisy, ny jiro raha tsisy, ny rano raha tsisy. Dia zay ny antsoina hoe opa. Tsy fantatrareo. Novaliany Kotilela Maitsoampo ny valin-kafatra nataony filoha Andry Rajoelina ho an'ireo avy amin'ny fanoherana. Ny hoe to tsy volan'ny babanao. I Kotilela Maitsoampo masamy laza fa tsy volan'ny dadany Andry Rajoelina ireny volana namboarana ireny fotodrafitrasy ireny fa volan'ny malagasy. Nampatsiavin'ny Kotilela Maitsoampo fa volam-bahoaka ireny omenan'ny filoha Andry Rajoelina ireny mba ampiasaina anaovana fotodrafitrasa izay tena ilain'ny vahoaka, izay tena laharam-pahamehana eto amin'ny firenena. Dia volam-bahoaka omenan'ny Andry Rajoelina mba anatanterany ny asany aiza ny priorité. Ny priorité dia lalana ny olona mijaly lalana. Fa tsy gymnase mezinezina, tsy kianjan'ny barea, tsy téléphérique, tsy colisée. Fa izy fo complètement de la gueule de malgache zay ny antsoina hoe opa ry zareo. Zay ny antsoina hoe opa. Fa tsy hoe koto na blakina diany teny ratsy. Dia tena tsy vahaza tena tsy hoe manompa zao ny ataony Andry Rajoelina ireny ny opa. Jereo izy mitsikitsiky mandefa lamozika izy tao tsy volan'ny babanao, tsy volan'ny babanao, volan'ny babany moa reny hividianany ina moa zany décapotable reny, volan'ny babany reny, volan'ny babany anaovany izy aminazy io. Fa opa ho amin'ny malagasy reny. Ankoatr'izay, no kian'ny Kotilela Maitsoampo ny fihetsiky filoha Andry Rajoelina nitondra fiara teny amin'ny lalan'ny boulevard Ratsimilao. Filoham-pirenena izy mitondra fiara, tsy manao ceinture. Tsy vitany tsy manao ceinture fa mbola manao antso an-tarby, miresaka ny telefônina. Izany rehetra zany dia tsy fanaran-dalàna ary tsy azo apetraka ho modely olona tahaka izany. Tsy azo atao hoy Kotilela Maitsoampo ny manao antso an-tarby eo ampamiliana fiara. Tsy azo atao ihany koa ny tsy manao ceinture rehefa mamily fiara ny olona anankiray. Nampatsiavin'ny Kotilela Maitsoampo fa filoham-pirenena izy fa tsy jolam-boto eny amin'ny arabe ka tokony modely amin'ny zavadrehetra fa indrindra fa ho an'ny tanora malagasy. Tsy manaja tena, lehilahy lehibe tsy manaja tena Andry Rajoelina satria au volant mitondra fiara tsy ceinture ianao mba olon-dehibe, olona mba filoham-pirenena ianao tsisy ceinture, tsisy inona dia amin'ny telefônina dia resaka afiara-pitiavana anao any hoe chérie aiza ianao alaiko ana présidence. Voalohany tsisy ceinture fa roa manaraka an'izany sady mitondra au volant miaraka amin'ny téléphone portable. Dia hitan'ny bado
hitany vendrina hoe milay be fa président Tanora miaraka totsy vola amin'ny babanao vendrina za zany miezaka manazava ny sainy vendrina hoe badinareo mahita an'izay zavatra reny hoe milay hoe président Tanora miaraka amin'ny Kofoboay nefa revana jolamboty reny tsisy président eran-tany anao zavatra ohatr'izany hoe au volant mitazona téléphone miantso amin'ny téléphone il se fout complètement de la gueule de malagasy mitaraina amin'ny fiainana fijaliana de izy mizesta amin'ny téléphone portable hoe alaiko azy ianao chéri portable au volant mavoan'ny lamandy ary ianao ve filoham-pirenena tokony modely tokony ina moa zany anome modely ho an'ny rehetrarehetra amin'ny fanarahan-dalàna de no ndray mampiseho ny majolamboty ambony volant zay le izy ka raisina foana voizina foana hoe irikoto betiny ratsa irikoto sososososo tsy fantatrareo iza mibetiny ratsy manompa anareo tsy fantatrareo iza manompa anareo fa opa ho malagasy maro dia maro ny teboka azo resahana nandritra ny fahatongavan'ny filohan'ny Rajoelina tany Toamasina fa ireny teboka vitsivitsy ireny ihany no resantsika androany ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy zay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray